Vaovao hafa tanteraka kosa indray mbola mitony fitokonana tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny kompani pitaterana Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Hetsakilany mitady ny ezaka hatrany ny filankevim-pitantanana mba hampiononana izany orinasa izany ho fitsinjovana ihany koa ny mpanjifa indrindra hanavotana ny vanim-potoana mahabetsaka ny mpizahantany na ny haute saison. Mitony fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny kompani pitaterana Air Madagascar ary tsy misy ny service minimum ataon'izy ireo. Efa manomboka misy anefa ireo sidina miverina noho ny fandraisana fepetra izay nataony ny fobe mpitantanan'ny Air Madagascar. Efa tsy misy ary ny service minimum zany nataon'ireo izay mitarika ny fitokonana dia amin'izao fotoana izao zany miezaka ny direction générale mba mametraka mamerina tsikelikely ny zotra zany na lavitrezaka io na avy eto anatiny na régional mba ahafahana manavitra raha izay fiteny azy ny ireo mpanjifa izay adino any ambadimbadika rehetrarehetra any zany dia mitady ny fomba rehetra izay azo atao zany mba ahafahana mamerina zany ary sorana manokana ho an'ireo izay ataoko hoe mpiara-miasa akaiky zany vonona mifanampy tamin'ny famerenana tsikelikely an'izany zotra izany. Mbola mitony le izy fa dia hitantsika miandalana eny ny fizotran'ny fiverenana tsikelikely amin'izay zotran'ny Air Madagascar zay. Tanahitsika zany zao dia efa nisy zotra maromaro zany ny lavitrezaka nandeha tany Frantsa nakany Guangzhou sy Bangkok koa maly raha pitsy moa zany raha tsy misy ny sampona dia tokony afaka andeha hiazo ny Marseille sy Paris ihany koa zany ny zotra ny Air Madagascar. Teo anelanelan'izay zany dia efa nisy ihany zotra natao nakany Comoro androany nisy nakany Djaoudji amin'ny régional dia eo amin'ny zotra anatiny zany moa zany dia efa averina tsikelikely ihany koa efa nahitsika nisy efa natao tany Nosbe tany Majanga tany Sainte Marie tany Tamatavy dia zany mandrakariva zany no amerina tsikelikely nireo zotra ny Air Madagascar io mandrapiraviny izay ataoko hoe olana mbola mety misy ato anatiny. Nanambara ireo mpitokona androany fa tsy manana ny traikefa ilaina ireo izay miantoka ny sidina nandeha omany toy ny sidina namitoy any Antananarivo, Bangkok ary Guangzhou. Moa zany aloha tsy afaka hiainga raha tsy hoe réuni daholo na hoe voangona daholo ny fepetra rehetrarehetra na hoe les conditions de bonne navigabilité zany ahafahany tena manidina ao anatiny hoe manaja ny sécurité sy ny sûreté rehetrarehetra zany. Misy ireo mpiasa mitokona amina ataoko hoe faritra sasasasiny ohatra hoe ireo mécanicien zany izay mamoaka an'ireo planina, misy ireo mitokona eo amin'ireo hoe agent d'assistance izay mikirakira mampidina sy mampiakatra ny entana zay ataoko hoe Air Madagascar zany hatreto aloha satria betsaka ny mitokona nefa tsy maintsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia voatra tsy maintsy nampiasa ohatrany hoe prestataire kely hafa zany fanaizana zany ireo prestataire zany dia manaraka ny fepetra rehetrarehetra ihany alohan'ny ahafahana mampiasa anazy. Zay ny mahagaga hoe inona moa no hoe condition de sécurité tsy réunie fa ary mandalo validation zany amin'ny autorité rehetrarehetra reny raha ohatra ka alohan'ny andefasana azy. Mampalahelo raha ny voalazan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Air Madagascar raha ny olona mazoto miasa no voasakana toy ny nitranga ao maty eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Na inona mety fanamarinana ny grevy na tsy fanamarinana ny grevy mety eo ny filazana hoe fitiavana ny orinasa koa ny anaovana grevy zavatra ray zay fa ny zavatra ray na ny tena tsy azo lavina dia matoko hoe ny olona miasa dia tena noho ny fitiavana an'ilay orinasa raha tsy miodina le orinasa na ny miasana rapitso rafabapitso ao za tsika eo amin'ny resaka hoe aiza hoaiza ny cessation de paiement ka ohatrany hoe mampalahelo raha ohatra ka ny olona hoe manana safidy ny asa no lasa ohatrany hoe voavoelingelina. Raha ny fantatra dia nandray andraikitra ny ministeran'ny fizahantany ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro mba hanamafisana ny fiarovana ireo mpiasa.